Le christianisme que la Bible présente, c'est un christianisme de assurance. Ny maha-kristianina ambaran'ny baiboly dia maha-kristianina misy antoka tokoa. Et c'est un christianisme de vie. Maha-kristianina voalaza ao dia kristianina miaina amin'izany Jésus mihitsy. a dit, il a dit, je suis venu que vous auriez vie et vie en abondance. Hoe mantiny lazainy Jesosy hoe tonga ho fiainanao anareo ary hanome fiainana be dia be. Ce n'est pas une chose, c'est pas une théorie ou une instruction seulement, Tsy hoe zavatra ianarana fotsiny na ataotao fotsiny, mais c'est des réalités expériencées. fa tena atao amin'ny maizy azy mihitsy ka tapan'le manao. Garantit la bénédiction. Azo antoka mihitsy ny fitahiana azo Et amin'izany. toutes ces religions qui ne portent pas vraiment l'assurance du salut, Ko na fivavahana inona na fivavahana inona tsy mitondra antoka ny amin'ny famonjenan'ny olona, et aussi ne donnent pas la vie ka tsy mitondra aina ho an'ny olona, et la joie, tsy mitondra fifaliana ho pour an'ny les olona. jeter dans le... Zany dia Qu'est-ce zavatra qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait dans à 6h, 7h dans tous les coins des rues, on envoie le quoi là-bas? zavatra fanary Ça ne vaut rien, fanary ça ne vaut rien. fanary tsimotsimony ireny. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Tsy maty akory Jesosy fa velona izy zao. Et puisqu'il est vivant, il doit accomplir quelque chose dans la vie de ses suiveurs. Koa satria velona izy dia tokony sy tsy mainty hanatanteraka zavatra ao amin'izay manaraka azy izy. Religion chrétienne, c'est un contact d'un homme interne avec Dieu direct. Ny fiainana kristiana na fivavahana kristiana dia fiaonana mivantana mihitsy amin'Andriamanitra. C'est un contact et collaboration entière entre l'homme et Dieu. Fiaonana sy fiombonan'ny olombelona amin'Andriamanitra mihitsy io sy fiaraha-miasa. Ça doit être expériencé. Zany nefa dia tokony ho tsapa mihitsy. J'étais avant aveugle Fa taloha aho dia zamba, et maintenant je vois. fa izao aho dia mahira. Alléluia. L'apôtre a dit ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons senti. Ny ilazan'ny apôstôly azy dia zao zay zavatra tsapanay, zay zavatra hitanay, zay zavatra renay. Et si vous lisez l'épître de Saint Jean, vous allez trouver ces deux mots. Nous connaissons, nous connaissons, nous connaissons, nous connaissons. Raha vakinao ny epistily dia ho hitanao mandrakariva zao teny zao hoe zay fantatray, Il zay dit, fantatray. maintenant nous sommes enfants de Dieu. Ary hoy izy hoe zao azysika dia zanak'Andriamanitra. Nous connaissons que nos péchés sont pardonnés. Fantatray zao fa voavela ny eloka C'est une religion d'assurance fivavahana azo antoka mihitsy et de vie et de joie. ary misy aina sy misy fifalinana ao. Et moins que ça, il ne n'attractionne pas. Fa raha latak zany tsy mahatao naninona. Si vous voulez moins que ça, vous pouvez l'avoir vous, mais pas pour moi. Raha ny zavatra ambanimbany zany no tadiavinao dia anao ni anao fa tsy ao izy rangahy. Alléluia. Combien de vous êtes contents? Firy aminareo faly amin'izany zao izy. Amen. Bien, on va alors maintenant prendre l'offrande. Dia ohatolotry zao aloha fanapoka ary. Parce que quand on est faly, on donne bien. Rehefa faly mantsy dia tsara faly. Mitady fifaliana mandany efapolo kanefa raha voaka voa da manjony Et on a perdu les 200 francs. ary verimaina fotsiny le vola. Avancez les frères, les gens sont faly. Mamy.
Tirana faevatra ambin'ny folo 14. Alléluia. Votre Bible, s'il vous plaît, ouvrez avec moi pour lire quelques versets de la Bible. La première portion, ça se trouve dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 12. Verset 32 et verset 33. Jonna faharoa folo, indininy faharoa telopolo, telo telopolo zay mivaky izy aminaran'ny tompo. Ary zaho raha sandratra iala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra hanantonahy, zany no nolazainy hanambara izay fahafatesana efa hiaretany. Et la deuxième portion, un verset, ça se trouve dans 1 Corinthiens 1, verset 17. Tapany faharoa kosa dia amin'ny Korintianina voalohany, toko voalohany ny indininy fahafito ambin'ny folo. 1 Corinthiens 1, verset 17, où ils disent là-bas que Christ, je ne prêche pas avec la sagesse de l'homme. Fa Kristy tsy naniraka ianao badisa fa hitorony filazantsara tsy tamin'ny teny fahindrena fa ndrao foana ny azo fijalian'i Kristy. Lisez ça de nouveau. Averina indray. Fa Kristy tsy naniraka ianao badisa fa hitorony filazantsara tsy tamin'ny teny fahindrena fa ndrao foana ny azo fijalian'i Kristy. On va relire de nouveau Jean, chapitre 12, versets 32 et 33. Vakitsika indray mandeha indray iny ao amin'ny Jean faharoa ambin'ny folo, ny andininy faharoa telopolo sy telo amby telopolo.
ary izaho raha sandratra iala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anantonazy zany no nolazainy anambara zay fahafatesana efa hiaretany. Là-bas dans ces deux versets, Jésus nous montre quel genre de mort et comment il va mourir. Lazainy tompo ny karaza-pahafatesana hiaretany sy ny fomba hahafaty azy. Il a parlé là-bas que quand lui il se lèvera, lazainy ato raha sandratra ho izy sur la croix de Calvaire, sandratra eo amin'ny azo zaligny entre Calvaire, le ciel et la terre, miantona eo nelenelan'ny il tany sy ny lanitra. attractionnera tous vers lui. Eo ny toman'ny olona rehetra anantona azy. Là-bas, il a expliqué quel genre de mort qu'il va mourir. Eo no lazany ny fomba hieretany amin'ny fahafatesany. L'apôtre Paul, Ny apôstôly Paul il Tiosa a expliqué une autre la puissance de la croix de Calvaire. dia manazava ny herin'ny ty azo zaligny Calvaire Et ty. il dit, si je prêche avec l'intelligence humaine, Hoy zay raha tahiny tory amin'ny teny fahendrena aho, je ferai vaine la croix de Christ. dia amizay aho no anafona ny azo zaligny Kristy. Avec l'aide du Saint-Esprit, on va méditer ce soir dans la puissance de croix de Calvaire. Mangataka amin'ny fanampian'ny fanahy masina isika zao anazavantsika ny amin'ny azo zaligny Calvaire. Dans les paroles de Jésus, Tenin Jesosy lui-même il dit, izy no ny teny zao. comme moi, Hoy zay izaho raha sandratra, je vais être élevé sur la croix. raha sandratra aho amin'ny azo aho izy. À ce moment, j'attractionnerai les âmes pour moi. Amizay fotoan'izay no tomako ny olona rehetra anantona azy. La puissance du Seigneur Ny herin'ny tompo mantsy s'est trouvée dans la genre de sa mort. dia hita Comment est la misy façon qu'il est mort? eo amin'ny karazan-javatra niarany tamin'ny fahafatesany. La puissance de Jésus Ny herin'i Jesosy d'attractionner des âmes à lui, azahoany mitaona olona ça se anatona azy trouve dans le croix de Calvaire. dia hita indrindra eo amin'ny azo zaligny Calvaire. Ce qui est merveilleux dans notre Seigneur, Zay mahafinaritra indrindra amin'ity tompontsika ity il mantsy. est à peine qu'il est mort sur la croix de Calvaire, Raha vantany vao maty teo ambony azo zaliny izy, devant la sagesse de l'homme, c'est se montrer faiblesse. raha eo anatrehan'ny fahendren'olombelona dia tao fahalemena Dans nazy. l'intelligence de l'homme, si un grand dirigeeur est mort, sa puissance et son influence diminuent. Raha amin'ny fahendren'olombelona raha misy olona ambony toy zany maty afa-baraka dia mena ny herin'ny sy Que ce fitaomany soit hafa. un politicien ou que ce soit. Na inona na inona rarahan'ny olona na mpanao Vous voyez, politika na après inona quelques semaines fambolena. et après quelques mois, après qu'il est mort, il est terminé. Dia hitanareo fa herinandro monja na volana aorinany afatezany dia vitany azy. Et son influence diminue. Ary tsy mahatona nizaniza Mais iny. avec Jésus, c'est différent. Fa amin'ny Jesosy iza dia mifanohitra Le amizany. moment qu'il est mort, c'est la croix de Raha Calvaire. vantany voatapitra ny eny teo amin'ny azo zaligny C'était Calvaire. le secret là-bas où il pouvait attractionner les âmes à Ny lui. zava-miafina tamin'ny fahafatesany iny dia ny fitaomana ny olona anatona Il azy. n'est pas biblique. Tsy hoe ny ena ny Son heriny influence n'est pas biblique. hoe tsy nahataona olona itsony Mais izy. le jour qu'il est mort sur la croix de Calvaire, Raha vantany voatapitra ny eny teo amin'ny azo zaligny Calvaire. maintenant il domine les pensées des millions et des millions dans ce monde. Zao ankehitriny zao dia io Jesosy amin'ny azo zaliny io manapaka ny eritreritry ny olona eran'ny tany mihitsy. Et aussi il domine des milliers de cœurs Ary izy io no manapaka ny fon'ny olona zay qui voatonany. sont attractionnés à lui. Ireo zay voatonany. La force de l'attraction de Jésus-Christ, Ny herin'ny fitaomany Jesosy ary ça se trouve dans lui-même quand il était mort sur la croix de dia Calvaire. hita teo amin'ny tenany zay maty teo amin'ny azo zaligny Calvaire mihitsy. Remarquez bien dans sa parole vivante. Mario tsara ny teny velona zay ny lazay. Ah, que le Saint-Esprit vous aide, vous qui encore vous n'êtes pas sauvés. Ianao zay mbola tsy maty ary voavonjy amizao ny fanahy masina Que ny le anampy anao alalana Saint-Esprit vous zany. aide et illumine votre yeux. Ny fanahy masina ny anampy anao ka ampahiratra tsara amin'ny masinao. C'est pour ça Jésus il a dit bénissons qui ont yeux et on peut voir et bénissons ceux qui ont oreille et on peut entendre. Zay matsony lazany ny tompo hoe sambatra zay manatsofina ka mandre, sambatra zay manamasy Il ka y a beaucoup manity. qui entendent mais ils ne comprennent pas. Betsaka loatra matsony mandre nefa tsy Il mahalala y a zay heny beaucoup qui sofina. voient Betsaka ny mahita maso mais ils ne comprennent pas ce nefa qu'ils tsy voient. mahalala zay hitany maso C'est pour koa. ça comme ce jeune homme il a donné, on les a donné des certificats après l'autre. Zany mantsy no nanomezan'ny olona n'lay namatsika teo hoe certificat amin'ny vangongo be. Mais il n'est pas sauvé encore. Nefa tsy nahavonjy Ça azy. nécessite le Saint-Esprit de Zay comprendre ilaina cette dia Bible. mifanahy masina mihitsy ahafantaratra zay lazainy baiboly. Ça nécessite le Saint-Esprit de comprendre Jésus comme Fils de Dieu. Zay ilaina dia mifanahy masina mihitsy ampahafantarantsika ny hoe zanak'Andriamanitra Jesosy. Ça nécessite le Saint-Esprit de nous aider de savoir comment
Comment accepter Jésus comme sauveur personnel? zay ilaina de mifanapiny fanahy masina mihitsy azahotsika mahafantatra hoe atahoana mifandrainy Jesosy ho mpamonjy ny C'est tena pour ça manokana lui-même, il a dit, comme moi je laisserai le relever. ka izany lazany hoe raha sandratra hiala amin'ny tany Comme aho moi je serai relevé en haut. raha sandratra hiala amin'ny tany aho Moi-même, je vais attractionner le monde. eo no azahoako mitaona ny olona rehetra anampinazy Remarquez bien, il n'a pas dit attractionner à l'église. jereo tsara ny teny fa ozy hoe tsy hotombotra akany am-piangonana Pas attractionner à une doctrine, à un système. tsy hoe hotominakao amin'ny fomba Pas fanaonakay attractionner à une forme religion formale. na hoentinao amin'ny fombafomba fivavahana anankiray ny Pas adopter une religion. tsy hoe fivavahana atao Mais attractionner les hommes à moi. fa jereo ny teny hoe tomako ny olona rehetra ho Ça amiko veut dire le christianisme est en Christ. ny dikan'izany ny maha-kristianina de olona Et amin'ny dehors de kristy Christ, il n'y a pas de christianisme. fa raha hoe velan'ny kristy kosa tsy misy C'est maha-kristianina lui le centre. izy ny foibe C'est lui la fondation. izy ny fototra C'est lui la vie. izy no aina C'est lui le chemin. izy ny lalana C'est lui tout en tout. ao amin'ny zavatra Et rehetra si vous n'êtes pas encore attractionné à Christ, raha tsy mbola voataonany kristy ianao que ça soit votre position na religieuse, inona mahambony anao amin'ny même si fivavahany vous êtes un évêque ou si vous êtes un grand chef dans l'église na protestante, de veka azy ianao ka olona farany tampony ambonina comme fivavahana protestant Nicodemos lui-même, haka Nicodemos tena ene zany mais il n'était pas encore sauvé. tsy nahavonjy azy Parce qu'il a été instruit avec religion. efa voampianatra azy loatra amin'ny Il a fivavahana appris beaucoup de choses religieuses. zavatra betsaka momba favahana ny Mais tao il n'a andoha pas encore été attractionné par le Saint-Esprit à fa la tsy croix mbola de Calvaire. voataona ny fanahy masina amin'ny azy zaliny kalvari Il velively n'a pas reçu encore Jésus. tsy mbola narainy Jesosy akory C'est comme ça que Jésus a dit à Pierre, zay mantsy le lazainy Jesosy tamin'ny qui petera tu hoe dis que je suis? inona moa no ambaranao Vous azy êtes le petera Fils de Dieu. de hoy petera hoe ianao Ah, mivavaka Pierre, ce andriamanitra n'est pas toi. hoy Jesosy hoe ry petera Ce tsy n'est pas ianao ton intelligence. tsy ny fahaizanao Ce n'est pas l'intelligence tsy humaine. ny fahalalanao Mais c'était Dieu, le Saint-Esprit qui t'a révélé, fa ny fanahin'ny tompo mihitsy iny nanambara izany ianao qui t'a aidé de savoir comment m'accepter dans ton cœur. izy no nanampy anao azahoanao mandray ahy ao Et tu am-ponao m'adores, qu'il m'accepte comme ton Dieu et ton ary sauveur. zany ny vavahanao amiko sy andraisanao ao ho Andriamanitra mpamonjy anao Comme moi, je serai élevé. raha sandratra aho J'attractionnerai toutes les hommes. amizay ny tomako ny olona rehetra anantona azy Jésus, quand il est muilé, il s'est coulé son sang sur la croix de rehefa Calvaire. nanery tena Jesosy sika nandrosaka ny rano teo amin'ny azy Dans le zalika fond de faiblesse, de point de vue intelligence humaine. raha amin'ny sain'olombelona zay misy fahalemena Et les pécheurs se moquaient de lui. dia nanefa azy ireo mpanotana Mais hitazy là-bas, nefa teo son sang qui coulait de son corps saint teo nandrosahan'ilay ranomasina a attractionné un pécheur qui était crucifié avec lui. zay nataona mpanota zay niara-nombona taminy teo Il dit, rappelle-moi Seigneur. quand hoy tu lehilahy io hoe mba tsarovy aho raha tonga amin'ny fanjakana hoe La ianao croix de Calvaire, ny azy zaliny kalvaria c'est la seule attraction de notre âme. io irery any no mahataona amin'ny fanahytsika Jean-Baptiste a dit aussi, hoy John mpanao-batisa ne regardez pas moi, aza mijery ce ahy n'est pas nareo mon instruction, tsy fampianarana ce entina n'est pas zao mon izy acte, tsy asako ce izao n'est pas ce que moi je ferai pour vous. tsy izay ataoko akory no Mais anareo voilà l'agneau de fa Dieu. hoy zao indro ny zanako Regardez à lui, io mibanjino izy acceptez-lui. raisy C'est lui-même qui lève les péchés du monde. izy no manala ny fahotany zao tontolo zao La croix de Calvaire, ny azy zaliny kalvaria Jésus Jesosy lui-même il a dit, Jesosy tena comme moi je serai élevé sur la croix. raha sandratra ao amin'ny azo aho izy Là-bas, quand mes sang va couler, eo no androsahako ny rako dans le point de vue de faiblesse devant le monde et aussi victoire pour mon ennemi, à ce moment, j'attractionnerai les hommes à moi. eo amin'ny fahalemen'olombelona zay manakorakora foana ahy am'izay fotoan'izay ny tomako ny olona rehetra anantona azy Alléluia. Ce soir, je vais parler du Saint-Esprit. zao arivo zao ary de mangataka ny herin'ny Directionnez fanahy votre cœur et votre yeux vers la croix de Calvaire. aoka re samy mifantoko amin'ny azy zaliny kalvari ny Et eritreritry là-bas, fofonao comme hoe ça, si vous regardez seulement, raha mibanjony eo ianao il n'y a pas quelque chose à étudier. tsisy zavatra ianarana Il n'y a pas am'zany de certificat à donner, tsisy diplôme na certificat comme on a donné à cette jeune. baka an'ilay nomenany Et comme le zazalahy teo diacre aussi, on a prononcé diacre, mais encore pas sauvé. ary arak zay lazany le diakônina teo Ce n'est pas par
l'œuvre de l'homme, Tsy ny asa ataon'ny olombelona ni kory l'intelligence de l'homme. na ny fahalalana Et ara-tsainana ce nan'ny n'est pas olombelona l'homme qui décide le salut de votre âme. tsy ny olombelona kory manapa-kevitra Il amin'izay y a nampanainao plus que 50 diacres dans notre église qui sont venus des autres églises qu'on l'a baptisé, mais ils n'étaient pas sauvés encore. efa tsy latsaky ny 10 zao ny diakona avy any amin'ny fiangonana hafatany tonga teto tsy nahazo famondena hoe Oui, on l'a prononcé, on l'a voté. ary izy ihany no nilaza ny Les autres, on fifidianana l'a donné des certificats. ary ny sasany de mena certificat Mais lehibe Jésus, ce n'est pas comme ça qu'il sauve. kanefa tsy tahaka zany tiry ny Il famondeny dit jesosy quand ianao je le verrai sur la croix de Calvaire. hoy zay raha sandratra eo amin'ny azy fijaliany kalvari aho Moi quand je le verrai. rehefa sandratra aho Moi quand je serai élevé. rehefa sandratra eo aho izy Et moi-même aussi, ary zaho mihitsy amizay j'attractionnerai l'âme à moi. mitaona ny olona anatona azy Pas une église, toeny fiangonana pas une doctrine, sy ny pas fampianarana une personne, sy ny olona pas un système, sy ny fomba mais fanao en Christ. fa eo amin'ny kristy mihitsy Alléluia. Avez-vous rencontré Christ? efa mba nahitany kristy ary venao zao Êtes-vous attractionné à Christ? efa nitao amin'ny kristy mihitsy venao zao On va méditer un peu sur la croix de Calvaire ce soir. resantsika kely ny azy jaliany kalvari Et an'io qu'est-ce qu'il signifie et qu'est-ce qu'il parle à notre cœur? ary inona moa ny dikany ary inona ndrazay Qu'est-ce qu'on peut voir dans la croix de Calvaire? inona ny zavatra mety hita amin'ny azy jaliany kalvari Qu'est-ce qu'on peut voir? inona ny zavatra mety hita eo L'apôtre Paul, hoy ny apôstôly dans le paul verset de Corinthiens, ao amin'ny korintiana zay mivakina teo il dit, je ne prêche pas par la sagesse de l'homme. tsy nitory ny filazantsara tamin'ny teny faindren'olombelona ozy Ma prédication, ce n'est pas par l'intelligence de l'homme. tsy ny teny faindren'olombelona nitory teny lazaiko anareo izy Si j'essaye de prêcher par ma puissance, raha ny heriko nitoriko izy et si j'essaye de prêcher par mon intelligence, raha ny fahalalako nitoriko izy si j'essaie de diriger l'église de Dieu par mon intelligence humaine, raha ny fahendren'olombelona ananako nitaritako ny fiangonana je peuplirai la croix de Calvaire. zay ozy nanaovako tsinitsinany azy Je le ferai sans puissance. zay no ilazako azy hoe tsisy Notre heritsony puissance ici, ny heritsika kosa eto c'est de présenter Christ. dia ny ampiseho amin'ny olona ny Et quand kristy on le présente comme sauveur personnel, rehefa ambara amin'ny olona fa izy mpamonjy ny tenany olona et tsirairay lui-même attractionnera votre âme à lui. izy no afaka mitona amin'ny Et fanahinao ho quand azy vous allez vous jeter à lui, fa rehefa mitoraka eo aminy et ianao vous allez l'accepter lui-même, araisinao izy et vous allez le voir sur le calvaire de ary votre hitanao place, izy ao amin'ny eritreritra ao miantona amin'ny azy jaliana votre cœur va accrocher avec son cœur. amin'izay ny fonao dia hifantoka amin'ny fony Votre cœur sera brûlé d'amour avec pour lui. amin'izay ny fonao dia hirehitra fitiavana azy Et vous allez l'accepter. ary amin'izay no andraisanao azy Vous allez dire, mon Dieu. et ary mon amin'izay Sauveur. ianao dia laza hoe tompoko sy andriamanitra sy mpamonjy Et ça, c'est le christianisme. zay no atao hoe mahakristianina ny olona Alléluia. L'apôtre Paul n'était pas un homme faible, tsy mba hoe lehilahy tsy nanakely toy ny apôstôly bien paul instruit aussi. fa tena vita fianarana tary Mais quand il est venu devant l'évangélisation, kanefa rehefa tonga teo anaty amin'ny fitirina quand filazantany il est venu devant la puissance de la croix de Calvaire, rehefa tonga teo amin'ny herin'ny azy jaliany kalvari quand il est venu devant la vraie christianisme, rehefa niatoraka teo maha kristianina il marina dit, que c'est tous. dia ozy hoe zany rehetra Moi, zany je suis rien. tsinitsinina Seulement parler du Seigneur. anao ny fanapin'ny tompo ahy ihany hoy Nous venons seulement laisser la croix de Calvaire faire son puissance. no azahoanay mampiseho baribary ny azy jaliany kalvari sy On ny vous heriny dira seulement à regarder à lui. fa nilazaina aminao zao dia banjino izy Ce n'est pas nous le sauveur. tsy zahay tyory Ce n'est mimpamonjy pas nous qui fait ça. tsy zahay no manao Mais izany seulement regarder à lui. fa mampibanjina ny olona azy tyo Parce zahay qu'il a dit quand je le verrai de cette mort, satria izy no niteny hoe raha sandratra quand je ihany serai élevé raha sandratra sur la croix de eo Calvaire, amin'ny azy jaliany kalvari zany j'attractionnerai tout ça. eo no hitomako ny olona Jean anatiny azy Baptiste lui-même, jaune nampanao badisany il a dit moi je vous baptise avec l'eau. no niteny hoe zaho manao Mais il badisanareo amin'ny viendra rano quelqu'un plus puissant. fa ilay avy eo ariky zay Il vous maherina baptisera zao avec le no Saint-Esprit. anao badisanareo amin'ny fanahy Et mafy après Jésus est venu de loin. dia tonga jesosy ka hitany Il a dit, enazay moi, je ne suis pas même digne de faire arranger sans ary soulier. ozy hoe zaho ane tsy mendrika C'est lui là-bas. azy ino taminy izy L'agneau de Dieu. indro ny zanak'olon'andriamanitra jereo izy Regardez à lui. jereo izy Et si vous regardez à lui, raha mijery azy c'est ianao lui qui a émoulé et qui a coulé son sang sur la croix de izy no Calvaire. netena ka nandrotsaka ny rano teo amin'ny azy jaliany kalvari Il a une puissance dynamique, izy no manana hery ambony indrindra magnétique, mahasintona et il vous attractionnera. izy no mahataonanao azy Êtes-vous attractionné à lui? voataonany vianao azy zao Alléluia. Si vous êtes attractionné à lui, raha voataonany ianao vous êtes bobonté. dia voavonjy tokoa La croix de Calvaire nous parle premièrement de l'amour de Dieu. ny azy jaliany kalvari dia miteny ny fitiavan'andriamanitra antsika aloha L'amour de Dieu, ny fitiavan'andriamanitra c'est Dieu qui a aimé
Andriamanitra zay et tia qu'il a envoyé son Fils ka naniraka ny zanany pour mourir à notre place. fa tsy solo azy Et amour doit rendre amour. ary ny fitiavana dia tsy maintsy Je valiana peux fitiavana être un orateur devant vous. zaho dia afaka miteny tsara eto anatenareo fotsiny Grâce à Dieu, je ne suis pas. kanefa ny misatran'andriamanitra fa tsy zany eo kory Parce que quand je ne suis pas un orateur, fa satria olona tsy taona je miteny sens fotsiny ma aho faiblesse. dia tsapako ny tsy Je n'ai pas de grands diplômes. tsy tsapako ny heriny tsapako ny tsy heriny tenako Et grâce à Dieu, je n'ai pas ces grands diplômes. tsy mba manana reny diplôme ambony reny aho Parce ranga que peut-être on va faire ma tête aussi grande. ary ngamba raha ohatra mana diplôme be aho de Et le diable va me lehibe donner orgueil. ary amizay dia sainy Et après, je devolinavina viendrai dans cette pulpite avec mon doctrine, mon essence et mon doctorat dans ma tête. ary amizay dia mijoro amin'ny pilipitako amin'ny zavatra takatry ny Et mon atodofotiny sagesse any humaine. ary dia manana teny Et fahendren'olombelo je veux résister, je veux me poser sur ça. ary dia eo aho no mipetraka sy Et mianana avec am'zany mon intelligence, j'essayais de vous convertir. ary zany fahaizako zany no ezahako ampivo amin'ny fonareo Et après, le résultat sera zéro. ary amizay dia tsinitsinina ny vokany Mais je ne prêche pas avec l'intelligence humaine. fa tsy ny fahaizako ny toriko aminao Après, si je ferais ça, je ferais je faiblis la croix de Calvaire. fa raha manao zany aho dia anafaona sy ampahaleminy Mais on prêche par le Saint-Esprit. fa ny fanahy masina no En itoriko nous, nous sommes rien. eo amin'ny teny antsika dia Nous sommes rien. raha izay dia Mais on vous dit seulement, c'est lui qui est tout. fa lazaina anareo tsotra hoe ao amin'ny zavatra Regardez rehetra à lui mbanjino et izy acceptez à lui. ary raisy On dépend sur son Saint-Esprit. miankina amin'ny fanahy masina On se jette sur son Saint-Esprit. metoraka eo amin'ny asa amin'ny On fanahy ouvre notre cœur eo no nikafatsika amin'ny comme fotsiny un tuyau dans les mains du ary Saint-Esprit. tahaka ny fantsina anankiray eo Et on an-tanany vient fanahy ici masina pour vous zao prêcher la parole. na tonga milaza sy mamena Avec reo un cœur ouvert, amin'ny fonay oreille misorey ouverte. malalaka Seigneur, voilà le tuyau. ka ilazana hoe On voit la parole fantsina izay On voit la parole. na hoe avec sa puissance. fantsina izay ka alefaso amin'ny Et herinao avec sa teninao sagesse. ary amin'ny Dans fahendrenao toute sa simplicité. no andefasany amin'ny Et fahatolana c'est comme zany ça que vous êtes sauvés. zany no andraisanareo famonjena Alléluia. Pour des auditeurs, il y a beaucoup d'auditeurs peut-être en ville. amin'ny olona mahay miteny dia betsaka loatra izy eto tanàna Ah, vous entendrez là-bas. henonareo ny teniny any Mais vous rentrez sec, vous sortez sec. kanefa miditra maina ianao mivoaka maina ihany Rentrez koa avec cœur vide, vous sortez avec cœur vide. foana ny fonao ny miditra ao ary mbola foana ihany koa mivoaka Rentrez tao pécheur, sortir pécheur, la même chose. mpanota miditra ao ary mbola mpanota ihany koa mivoaka avy tao Aucun changement. tsisy fiovana Pourquoi? koa nahoana Parce qu'il n'y mahaton'izany a pas Jésus là-bas. tsy ao kory jesosy Il y a l'intelligence humaine. raha ny fahaizan'olombelona Il y a l'instruction humaine religieuse. fampianaram-pivavahan'olombelona Mais Jésus il a dit, fa hoy jesosy comme vous allez, comme moi je serai élevé. raha sandratra iala amin'ny tany aho izy Et moi-même j'ai attractionné les âmes. zaho mihitsy nitaona amin'ny fanahin'ny olona Sans ho moi, amiko on ne peut rien fa faire. raha tsy miray amiko ianareo tsy Moi je mahainana suis izy le chemin. zaho ny lalana hoy Moi je suis la vie. zaho ny fiainana hoy Moi je suis tout en tout. zaho ny zavatra rehetra Venez à moi manantona et azy vous aurez la vie dia ho éternelle. azonao ny fiainana Si vous voulez mandrakizay être sauvé, raha mba teo ce voafonjy n'est ianao pas de joindre une église. tsy hoe manatona Ce n'est pas de prendre la fontaine. tsy hoe ny mandray Ce n'est fanazany pas toko d'être baptisé par 3-4 gouttes sur votre tête. ny hoe atao badisa fahazaza tamin'ny rano telo Mais allez à Christ. fa manatona mihitsy any kristy Allez au Sauveur. makaneta amin'ny Regardez mpamonjy à lui. banjino izy Il est élevé sur la croix. efa misandratra Là-bas, miasaliny izy son zao sang coule. eo no androsahan'ny Son rano amour réal. eo no ahitanao ny fitiavana amour ianao marina pratique. eo ny Dieu fitiavana a aminao incarné. andriamanitra nasandratra Dieu io est venu du ciel. avy eny an-danitra izy A io porté la forme de l'homme. mitondra ny endrika Et il a olombelona permis de s'élever sur la croix. ary izy tenany mihitsy nanaitrombona Et amin'ny pour mourir azalina à votre place. nisy olo Vous voulez être anao sauvé. teo vovonjy ary ianao Regardez à lui. banjino izy zao Vous voulez avoir vie. tianana fiainana ve anao Regardez à lui. banjino izy Vous voulez puissance. ty azo hery ve anao Regardez à lui. banjino izy Vous voulez guérison. ty azo fahasanana ve Regardez à anao lui. banjino izy Pas à moi s'il vous plaît. Izahay eo kory Regardez à Jésus. fajereo jesosy Il est là-bas, il a accompli toute la miantona gloire eo de izy zao ka Calvaire. teo nanatantarahany zavatra ita ho anao Alléluia. Jésus c'est la religion. no fivavahana Jésus marina c'est le salut. jesosy Jésus mifamidena c'est marina la gloire. jesosy Jésus mivonahity c'est la puissance. jesosy no hery Jésus c'est la grâce. jesosy Il doit mifahakavana être en vous. izy no tsy maintsy Mais tokony il aminao doit être seulement en vous. fa tokony aminao ihany Si vous izy le recevez, fa raha raisinao si vous le garderez à lui. raha tahirizinao izy Alléluia. Le Seigneur nous aide.
manampy antsika ny tompo zao Amour de Christ. ny fitiavan'i Kristy Point de vue intelligence, raha ny herin-tain'olombelona la faiblesse d'un Dieu d'être crucifié par des mêmes pécheurs. dia tena hoe fahalemena mihitsy zany hoe ombony tanam-panoto zany Mais zanak'andriamanitra point de vue intelligence divine, fa raha amin'ny fahalalàn'andriamanitra kosa il a dit l'apôtre Paul, hoe nila zany moi j'ai apôstôly peur de tous mes certificats. matahotra loatra amin'iretsy fahaizako Je ne veux pas prêcher avec ce que j'ai appris avant. tsy afaka mitory tamin'izay zavatra nianarako Parce taloha que j'ai izy peur que la croix de Calvaire n'a pas la puissance après. satria matahotra raha manao zany sao foana ny Laisse-moi cacher derrière la croix. ka oka mba hiery eo vony Laisse-moi atsydaliana cacher izy derrière la croix. hiery eo vony Et atsydaliana izy laisse-moi avec simplicité de l'évangile. ary aoka hitory ny filazantsara Levez mon sauveur ny tompo ny mpamoy et dites regardez à lui ary hoy izy hoe mijery azy et vous auriez la vie. mba azonareo ny fiainana Une puissance mystérieuse misy hery miafinao qui est contraire de l'intelligence humaine. zay tena mifanohitra amin'ny herin-tain'olombelona mihitsy Qu'est-ce qui a levé Jésus entre le ciel et la terre? iza moa nanandrona Jesosy teny C'est son amour. ny fitiavany C'est son amour qui l'a fait accepter à faire ça. ny fitiavany iny no netezany Et atao quand je zany regarde quelqu'un qui m'a aimé, fa rehefa mibanjona le olona et je tiahy vois que là-bas qu'il souffre sur la croix, ahitako ny fahoriana ah, mahazazony le miamitra plus dur cœur doit être doux. na dia ny fo mafy indrindra aza dia malemy Et après, amin'izany je me mettrai à genoux ary amizay dia mandohalika aho et je le dirai, mon Dieu et mon Sauveur, ary miteny aminy hoe andriamanitra mpamonjy rappelle-moi quand je rentrerai à mba paradis. tsarovy aho rehefa tonga Quand amin'ny vous rentrez paradisy ce anao soir à e paradis, raha tonga paradisy anao any ery rappelle-moi Jésus. mba tsarovy aho jesosy Il a eo répondu, dia namaly ce jesosy soir même, anio tu seras avec nionako moi. aminazy Alléluia. Quand je vois un Sauveur crucifié pour rehefa moi, mahita mpamonjy miombo misoloa mon aho amour me casse mon cœur. dia hitako amin'ny fitiavany ka Même que mahavaky ce ny soit foko zany dur, na dia mafy aza Je ny foko serai zany obligé de l'aimer. dia voatery mihitsy aho L'apôtre Jean, hoy ny apôstôly qui zany était près du cœur de Jésus, zay nitoetra teo akaiky ny fony qui jesosy entendait toujours le tic-tac de son cœur nareny tempony fony jesosy et qui entendait le bruit de son cœur. nareny fietsy ny fony Il jesosy n'asseyait pas comme ça à côté de zay Jésus, niondana mais toujours il avait la tête fa sur niondana teo amin'ny fony jesosy mihitsy l'apôtre le plus aimé, io no apôstôly zay fitiavany même indrindra le plus choisi des trois. io ny tiany indrindra ny tamindreo Il a tezay aimé tiany azy plus Jésus. mihoatra zany ny Il lui fitiavany parle jesosy de l'amour de Jésus. teny amin'ny fitiavana jesosy izy Il a dit, je l'aime, hoy izy hoe tiako izy je l'aime, tiako izy parce qu'il m'a aimé plus satria violemment. efa tia izy J'ai taloha zany entendu son cœur dire, je t'aime. efa reko ny fony ny tempo Quand il tianao aho fait tic-tic, il dit, je t'aime, je rehefa t'aime. mitempo ny fony dia eny hoe tianao ary Est-ce zaonao que ça ne touche pas votre cœur? mahatohina Tu ny ne vois pas fonao là-bas Jésus? mbola tsy hitanao ve jesosy Est-ce miatony qu'il ne zao touche pas votre cœur? mbola mahatohina ny Ça, fonao ve c'est zany christianisme. zay no atao mahakristianne Humile-toi. manitrety Laisse rary ta religion à côté. avelao ny fivavahana Laisse ton iteranao ordonnance à hoe côté. avelaonao ny zavatra Laisse tes atao amin'ny tenanao certificats à hoe côté. avelao any Laisse diplôma ton orgueil fivavahanao hoe d'ancêtre à côté. avelao any diplôma Regarde sy lui là-bas. navinrazanao hoe Aime-lui. vanjiny Tu seras sauvé ce jesosy soir. tiavo izy fa hovonjeny zao anao Alléluia. Sur la croix de eo Calvaire, amin'ny azo zalintika je vois amour jusqu'à la mort. no ahitako ny fitiavana miatra amin'ny Pas fahafatesana amour par bouche, tsy hoe fitiavana ambava pas amour par prononciation de la profession seulement. tsy hoe fitiavana voalaza amin'ny faminaniana Pas une fotsiny a confession de la bouche. tsy hoe zavatra lazaina amin'ny vava Mais je fotsiny a vois un amour pratique. fa fitiavana ny C'est tanterahina même tamin'ny farany lui-même dans les mains des pécheurs. izy mihitsy ny netinombona teo tany Sans ampanota résistance, ary tsy nanohitra il se mit lui-même sur la croix. fa izy tena niny no On a nanety tena créé teny son azaliny sainte main. dia ny Et fantsina on le a tanana créé ses masina saints pieds. dia ny fantinana le Et on tongotra l'a masina levé. dia ningainy izy Et son amour l'a fait rester en haut. ary ny fitiavana iny natonga azy izanona teo Souffrante pour vous et pour moi. ny jaly sy ny aritra forina noho ny C'est amitsy ny assez aminao là pour adoucir, pour humilier votre cœur. ampy zany tompoko mba hampalemy ny fonao sy Et hampalemy le tenanao souffler e ce soir. ary atonga ny fonao anaiky zao Regardez à mon zao Jésus jereo jesosy et aly vous seriez sauvés. dia hovonjeny Ça, anao c'est l'évangile. zany ny filazantsara ry ava Christ crucifié pour nous. jesosy nombona isolo azy isolo anao Le saint pour les pécheurs. ilay masina ny solo Ça, mifahita c'est le message de l'évangile. zay no atao hoe afatry ny Ça, filazantsara c'est e assez à apprendre. ampy zany zavatra zany Acceptez-lui ce soir. raisy izy ary zao Vous seriez sauvés. dia hovovonjy Même anao si vous ne savez pas lire, koa na tsy mahay mamaky même teny si vous akory ne azy savez anao pas écrire, na tsy mahay manoratra même akory si azy vous anao êtes les personnes qui balayent les rues, na mpamafalala na azy ny Jésus raha est rahanao mort hoe pour vous. mato anao Il vous jesosy aime. tianao Et izy si comme moi je le verrai
à ceux de la ary hoy zay gloire. raha sandratra ao amin'ny azy fijaliana ao J'attractionnerai tout. eo no hitomako ny olona anatona Tout azy ce qui veut être zay sauvé. rehetra tao voavonjy ary C'est pour ça, dans l'Ancien Testament, noho zany nila zany ny testamenta taloha par le bouche des prophètes, Dieu tamin'ny parle. vavan'ireny mpaminany reny Regardez-moi, Andriamanitra tout le monde, jereo ary vazatany hoy izy et soyez sauvés. ary aoko Regardez à lui. jereo ary Vous jesosy seriez sauvés ce teo soir. vonjeny ianao zao Dans la kitao croix de Calvaire, eo amin'ny azy jaliny on voit kalvarina l'amour de Dieu de nous donner le Sauveur. dia ahitana ny fitiavan'andriamanitra nanomezany mpamonjy ao antsika Ça, c'est le vrai amour. zay ny fitiavana marina Jésus a dit aux apôtres, est-ce qu'il y a amour comme cet amour? hoe nilazany jesosy azy hoe misy fitiavana lehibe izany ve Personne ne donne sa vie pour ceux qui de ny les olona anankiray aiment. zay manolotra ny ainy hamonjy zay Quel ty azy amour vous avez vu ailleurs? inona moa fitiavana hitanao any C'est velany zany l'amour de Christ que nous sauve. ny fitiavan Kristy rery any mamonjy Son œuvre sur la croix. ny asa nataony teo amin'ny azy Pas jalina notre œuvre, s'il vous plaît. ny asanao kory Pas azafady notre a instruction. sy ny Pas fampianarana pas notre azonao ordonnance. sy ny fahaizana sy ny Pas tout ce didy qu'on natao fait. taminao Mais son amour sur la ny croix. fitiavany teo amin'ny azy jalina Et irery son sang any coulé sur la croix. ny rano narotany teo Dans amin'ny la azy croix de jalina Calvaire, nous voyons la rédemption. eo amin'ny azy jaliny kalvari koa no ahitantsika zany hoe Dieu fanavotana mort pour l'homme. andriamanitra maty isolony olona Quand le tribunal du ciel a prononcé le jugement éternel, ao amin'ny fitarany lanitra zay anambarana ny amin'ny fiainana mandrakizay sy ny hoaviny les 2 jours que tu pêches, tu mourras. amin'ny andro zay antanao dia ho faty ianao Et la prononciation du tribunal ne peut pas être changée. ary ny didy fitsarana dia tsy ova mihitsy Elle doit être exécutée sur le pécheur. maintsy ampiarina amin'ny mpanota izany Après le juge lui-même, ho rehefa vita ny qui fitarana est-ce qui va juger? iza ny tsara azy L'apôtre Paul dit Christ va juger. hoe ny apôstoly paoly hoe kristy mihitsy ny Et tsara grâce à Dieu, ce qui va nous juger lui-même, il est notre médiateur. ary misaotra an'andriamanitra fa le mpisolo Il vavatsika est zao ny notre tsara atsika avocat. izy ange mpisolo Il est vavatsika notre sauveur. ary izy mpamonjy Qui atsika est-ce qui va juger? iza ny tsara C'est nge lui-même. On va lire ça dans Oui, Romains, Sarah je crois. Fitch. C'est Romains chapitre 31. De Romains chapitre 8. romanina toko fahavalo indininy faraiky amin'ny telopolo eo Lisez de verset 31 jusqu'à 35. hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo inona ary nolazaintsika ny amin'izany zavatra zany raha andriamanitra ny momba antsika izy anao tohitra antsika izy tsy niaro ny zanany lahy fanatolo ny amonjy antsika rehetra izy tsy omeny antsika niaraka amin'ny maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra iza ny hoe apanga ny olom-bo fidin'andriamanitra andriamanitra no manamarina azy iza ny manameloka Kristy Jesosy no efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo an-tanana ankavanan'andriamanitra sady mifona ho antsika iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy fa oriana fa safahantrana safahaninjena sa misary sa fitanjahana sa loza sa sabatra Alléluia. C'est lui-même qui va juger le monde. izy zany ny tsarany Le juge dans le tribunal du ny ciel. mpitsara ao fitarany lanitra Il a dit attendez tous. hoy izy hoe ny Il tsara a enlevé ses habits. nasoriny ny akanjony Et il est descendu de dia sa niala tany amin'ny toerana amboniny tany amin'ny de lapany son izy chaise. niala tao Et amin'ny il est lapany venu izy à ce monde. dia tonga teto Il a an-tany pris izy la forme de l'homme. dia naka ny endriky Et il olombelona était crucifié sur la croix de hoe Calvaire. nombona teo amin'ny Et après, il est azy devenu notre avocat. ary orinan'izay dia izy misolovany Ça, c'est l'amour de Dieu. zany no teo Ça, fitiavan'andriamanitra c'est que la croix de Calvaire nous parle. zay no atao hoe azo jaliny kalvari Dans la miteny croix de Calvaire, nous voyons les vraies rédemptions. eo amin'ny azo jaliny kalvari no hitantsika zany hoe C'est fanavotana là marina la puissance de Dieu. eo no iasan'ny C'est herin'andriamanitra là le vrai amour. eo no Et c'est fitiavan'andriamanitra de là-bas qu'on reçoit la vraie source de la eo vie. no andraisantsika ny loha ranony fiainany Dans la mandrakmarina croix de Calvaire, nous voyons aussi la réconciliation de avec Dieu. eo amin'ny azo jaliny kalvari koa no ahitana ny fampihavanana antsika amin'andriamanitra Si l'apôtre Paul il dit Dieu nous a réconciliés à lui par la croix, par son sang, par la croix. hoe nilazany apôstoly azy hoe teo amin'ny azo jalina sy ny raha narotany nampihavanany antsika Là-bas, nous tamin'andriamanitra voyons Jésus, eo no ahitantsika ny jesosy le Fils de l'homme, ilay zanak'olona qui est venu du ciel, zay nandaony lanitra le Fils de Dieu. Et zanak'andriamanitra entre le ciel et la terre, ary niantona teo nelanelany il est tany là-bas lanitra mort à la place de l'homme. teo izy ny solony olombelona Là-bas, il est mort pour satisfaire la justice de Dieu, teo izy no maty na tanteraka amin'ny fahamarinan'andriamanitra pour payer la justice de ce tribunal du ciel, mba handoava ny fahamarinany fitsaran'ny pour lanitra satisfaire la justice
justice du tribunal du ciel. mba tateraka sy Et ahavita là-bas sur la croix de Calvaire, teo amin'ny azo entre zalinkalvari le ciel et la terre, ny antonany teny il a mis tany une sy ny main dans la lanitra main du Père, no napetra ny tany anakiraiky une eo main tanany dans ray notre main, ary ny tany anakiraiky et eo nous tamin'ny a tanatsika réconciliés ensemble. teo no nampihavanana ny Ça, c'est atsika que c'est la croix de Calvaire. zay fait. no nataony azo zalinkalvari Il a été notre, il nous a représenté. teo no nampisehony antsika Ah, que pour l'amour de Dieu, ny fitiavana an'andriamanitra l'amour de Christ. fitiavany Regardez, kristy si votre cœur est dur, raha mbola mahafofonao ne vous hoe sentez pas raha mbola tsy mahatsapaninana inanao ce que se passe ici. raha tsy fantatrao hoe zava-mitranga Je vous eto demande de regarder de nouveau à la croix de e Calvaire. mirangataka aminao mba banjiny indray Regardez à nazao Christ crucifié pour vous. banjiny kristy nombonao anao Regardez hoe là-bas pour l'amour, à l'amour de Dieu. jereo ny fitiavan'andriamanitra anao miantony eo zao hoe Est mort dans votre place. maty kristy Et isolo parce anao que lui, il est élevé entre le ciel et la terre. koa satria nahantona teo ny Il alelele a tany dit, sy ny lanitra comme moi, je serai élevé. de hoy zay raha sandratra aho J'attractionnerai tout. de hitaona ny olona Je rehetra vais vous demander quelques questions. misy fanontaniana ataoko anao Est-ce que zao vous sentez une attraction pour regarder à lui? mba tsapanao ve rehefa mitona anao jesosy Est-ce que vous ijery azy sentez une appréciation de son amour? mba tsapanao ve ny sarobidy ny Est-ce que fitiavany vous zao sentez un amour de regarder à lui? mba tsapanao ve fa misy fitiavana te Est-ce que ijery vous azy voulez anao lui zao dire merci Seigneur parce que tu es mort à mon place? mba mahatsapa fisaoranao amponao ve anao fa jesosy ny solo anao fa mbaty ny solo anao Quelque chose frappe dans votre cœur. misy zavatra mba mahatohina amin'ny fonao ve zao Regarde hoe à Christ. banjiny kristy Ça, c'est le Saint-Esprit. zay ny fanahy masina Parce que Jésus, il fait ce travail. satria jesosy nanao ny Et il oasy veut io vous sauver ce soir. ary te hamonjy anao Regarde à lui banjino ary et tu izy seras sauvé. de voavonjy anao Regarde à lui, banjino izy il te donnera la vie. de omeny anao Regarde à lui, jereo izy il va te réconcilier avec de le Père. ampihavaniny amin'andriamanitra Regarde à lui, jereo izy il te lavera de tout votre de péché. sasany amin'ny Regarde à lui, jereo izy il écrivera votre nom dans de le soratany ciel, any an-danja ny anaranao dans le livre de la vie. Regarde à lui, jereo izy il te pardonnera ce de soir. velany ny eloko Regarde à lui, jereo il izy te fera enfant de de Dieu. ataony tonga Regarde à lui, zanak'andriamanitra jereo izy il te donnera sa grâce. de omeny ny fahafatana Regarde à lui, jereo et izy il viendra demeurer dans votre de ho cœur. avy izy ka onona Que amponao le ao Seigneur vous bénisse. ary ny On va tompony ahitanao prier. amin'izany zanakony izy no maty tao kalvary hopanakotana mitrany zanakony mitrany lamoga izy no maty Ralan panasya tauta lirine tanagugan Hallelujah. ni erinino ampanrejanau lirine tanagugan lirine tanagone Jarani tanagone Israeliani noma kunjana ume Jarani tanagone Tota kapapa la vida lana Jarani tanagone Ni fiavanino ampayeriana ampipalinimuna Misereni zanakone Misereni zanakone Israeliani numa kundanau Misereni zanakone Alléluia. Vous pouvez s'asseoir. maka toerana tompo fahamarinan'andriamanitra lazainy amin'ny sitrapony mihitsy ny anasanany ianao Verset 32, il dit, si il nous a donné, il n'a pas même tenu son fils, il nous a donné. ary zay lazainy eo de hoy zay tsy mitandro izy na niaro ny zanany fa nomeny anao ny Ce zanany n'est pas logique qu'il ne donne pas aussi des autres bénédictions. ary zany akory tsy milaza hoe tsy hanome fitahina hafa On va koa lire les versets comme c'est écrit par le Saint-Esprit. de vakina mihitsy ho andininy zay sorata amin'ny fanahy masiny io
Verset 32 du chapitre 8, Romains 8, verset 32. Lindin faharoa telopolo amin'ny Romanina toko fahavalo. Ça, c'est un verset qui couvre tous les besoins de l'homme. Io dia andininy izay milaza zay rehetra ilain'ny olombelona mihitsy na inona na inona izy. Zay tsy miaro ny zanan'lay fanatolony hamonjy atsika rehetra izy. Tsy meny tsika miaraka amin'ny maimaimpona koa va ny zavatra rehetra. Voyez là, on va le lire de nouveau. Laissez cette verset rentrer dans votre cœur. Comment Dieu est prêt de vous bénir. Qu'est-ce qui est plus cher, vous, Jésus, ou ce que vous avez besoin? Votre guérison, si Dieu vous guérit, ça ne le coûte rien. Il a la puissance, il vous guérit. Mais de donner son fils, c'est une chose, c'était très dur. Un sacrifice énorme. Dit par le Saint-Esprit, s'il n'a pas tenu Christ de nous, mais il l'a délivré pour nous tous. Comment il ne donne pas avec toute abondance et richesse tout ce qu'on a besoin? Il ne dit pas sans lui, mais avec lui. Voyez le verset, il dit avec lui, ça veut dire il vous donne Christ et il vous donne encore aussi pour tout ce que vous avez besoin. Il n'y a pas bénédiction sans Christ. On va prier pour les malades maintenant. Où est-ce que vous êtes? Mettez votre main sur maladie. Crois dans cette promesse. Il a donné son fils. Il vous donnera guérison. Vous avez des difficultés. Il vous aidera. Vous êtes souffrant. Il vous donnera. Il parle tout, il donnera tout. Avec lui. Alors posez votre main sur votre maladie. On va prier pour les malades avant de terminer. Regardez à ses meurtrissures. Regardez à son croix. Regardez à son amour. Regardez à l'amour de Dieu. Avec foi. Il a donné son fils. Et il a soif de vous donner avec lui tout ce que vous avez besoin. On va prier pour votre guérison. On va prier ici. Vous priez là-bas. N'hésitez pas. Posez votre main dans le nom de Jésus. Avec foi en lui. Et vous recevrez ce que vous avez. S'il vous plaît. Et priez de votre cœur. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Pour ta promesse ce soir. En ton nom, Seigneur. Avec Jésus, bonne guérison ce soir. Avec l'mertissure de Jésus. Par la puissance de Jésus. Par la puissance. Et avec tes mertissures. Par l'autorité de la parole de Dieu. Et la puissance du Saint-Esprit. Nous commandons chaque malade soit guéri. Chaque maladie doit disparaître. Chaque personne reçoit guérison. Chaque personne reçoit santé. Et puissance du Seigneur. Guéris les malades ce soir. Seigneur, on demande dans ton nom. Et pour ta gloire. Merci en avance. Amen. Il a donné la preuve sur la croix de Calvaire. Que ce soit votre condition. La croix de Calvaire. L'amour de Christ. Que ce soit votre condition. Que ce soit vos péchés. Que ce soit votre cas. Ne soyez pas découragés. Jamais Jésus a découragé quelqu'un. Jamais il a rendu un malade sans le guérir. Jamais il a rendu un pécheur sans le pardonner. Jamais il a dit pourquoi tu as fait ça. Notre faiblesse. Il est faible. C'est pour ça qu'il a donné pardon entière. Amour complète. Provision complète. Regardez à lui. Vous auriez tout ce que vous avez. L'amour de Christ. Amour pratique.
fitiavana ny tanteraina pour démontrer fitiavana naseho pour vous gratuitement. ho anao maimaim-pony zany On vous invite d'assister toujours la réunion manasa anao ary tompoko mba tsy ho tapaka amin'ny fivoriana toy izao hoe par l'aide du Saint-Esprit, ary noho ny fanampian'ny fanahy masina par l'aide du Seigneur. noho ny fanampian'ny tompo On pourra être une bénédiction pour vous. no azahoanay milaza fitahina sy Vous anome zany ho aimez anao être sauvé. raha tianao ny mba voavonjy re Écoutez-moi bien. mba eno tsara Qu'est-ce que bénéficie l'homme s'il gagne tout le monde inona moa ny so azony olona raha azy azy zao tontolo zao et hoe perd son âme? nefa very fanahiny Qu'est-ce que ça vaut? inona ny vidiny Je zany dis aux jeunes une histoire ce soir. efa nilaza tantara anankiray tamin'ny tanora andro any Il y avait rangahy un homme très occupé, nisy rangahy sahira andotry beaucoup de l'argent, beaucoup de travail, manam-bolona be sady be construire azy des maisons, manao trano ouvrir des magasins, manao magazay très occupé. misy zavatra manahirana azy Très zany occupé. raiky satrany L'évangéliste vient le parler, il dit Azafad, je suis occupé, laisse-moi toi. de mba tonga amin'ny evangeliste amin'ny taona azy io hoe avelao anao ny asako fahasahiranao ka fahito Un any croyant, Baboul, il vient le parler, il dit laisse-moi toi et ton Jésus. raha misy tinoko amin'ny taona azy hoe ento any de sasinao fa avelao anao ny raharahako Quand j'aurai le temps. fa rehefa mba manam-potoana ao izy Et l'autre vient, il le parle de Jésus. de rehefa misy olona tonga ka amin'ny taona azy ny amin'ny jesosy Laisse-moi, je suis de occupé. io hoe sahirana loatra aho hoe Le jour est venu. tonga ny andro anankiray Dieu a donné un ordre du ciel. de tonga ny didin'andriamanitra avy eny an-dany Ton âme sera demandée de ka toi. nataony hoe ho alaina aminao fanahinao La façon que Dieu fait son travail au ciel, ny fomba fanaon'andriamanitra amin'ny asa eny an-danitra il a maty de zao différents anges. de manana anjely Un isan-karazany ange pour envoyer des messages spéciaux. misy anjely mpitondra hafata manokana mihitsy Celui qui est venu à Marie, ireny le tonga tao amin'ny ça, mariny anankiray taminy ça, il vient pour, c'est l'ange qui vient avec des messages. mpitondra hafatra reny anjely reny Les autres anges, on a des différentes, chaque ange a une différente, il exécute des différents travaux. ny sasany kiza de manana anjara raha samy hafa azy Il y a un ange spécial, ary misy anjely anankiray kosy il s'occupe ary ny rahan'io anjely io a de vous tuer, De de déterminer votre vie. maka ny ain'ny olona na mandray C'est fanahiny vita pour vous aujourd'hui. ary milaza hoe vita ny anjaranao Vous allez mourir ce soir. faty ianao zao Alors il vient, l'ange, il commande, fini cet homme. de tonga le anjely ka nandidy hoe vitany aminao Et il est venu cet ange, on l'appelle l'ange de la mort. io de anjely ny fahafatesany Et il est ilazana venu à cet homme très de occupé. tonga tao amin'ny rangaha Il sahira était andazy dans io le bureau occupé. miasa lava teo izy te sahira Il est lava teo venu. tonga ny Il anjely dit à Zafadi, de hoy ny anjely je azafady suis venu avec une commission. tonga fa nisy raha Qu'est-ce que tu rana veux? ino milainao Je veux ton âme. mila mifananao zao Je suis, donne-moi un peu de temps. ao zay mba mangatakaro ka Donne-moi un peu de temps, je suis pas prête. mba mangatakaro kely fa mbola tsy vonina zao Azafadi, il a dit l'ange, hoy ny anjely je hoe suis très occupé. maika loata hoy ny anjely hirana loata hoy ny anjely manana raha Je bebaka vais ao tuer ce soir. atinianao ihany io koa fa mbola misy raha ole kosa Il a pris son âme. de niraisiny anjely Qu'est-ce fanahy que vous allez gagner de vous? ary inona no azonao Si amizay vous gagnez tout le monde, na anao aza ny et vous tany perdez votre âme. kanefa very ny fanahinao Pas vous êtes occupé. amizay no tsy afaka milaza hoe sahirana intsony aho Ne dites pas ça. asa milaza zany a La vie n'est pas garantie. tsy azo antoka ny aina Cet ange, il prend des jeunes, de mandray ny tanora io anjely il io prend des vieux, mandray ny antitra il prend koa des personnes fortes, mandray ny matanjaky et il prend aussi des personnes ary malades. maka ny mararitra io izy Un moustique petite, ireny moka madiniky peut vous reny donner e 3 mois de fièvre et vous vous tuez. de afaka ninona anao ka hitondra tazo La ary vie n'est pas afaty anao garantie. tsy azo antoka ny Ne ainy dites pas vous êtes occupé à venir à aza la réunion. milaza hoe sahira raha ka tsy afa mamono Qu'est-ce que vous fivrily gagnez si vous allez gagner tout ce monde? inona mono sy ho azonao na anao aza ny tany inao ny onenanao Et vous rehetra perdez votre âme. kanefa very ny fanahinao C'est dit par Jésus lui-même. jesosy tena mihitsy any ny teny zany Le Seigneur vous bénisse. tompo any La ahitanareo réunion continue comme toujours. tsy miova ny fiany Et lisez la parole, vakeo ny tenin'andriamanitra priez à la maison, samy mivavaka ny témoignez. an-trano zereo vavolombelona tamin'ny tao maholona fa ho hitanao fitahina makaperina zao fazantanana ny tavoriana aloha ty Vous pouvez voir mieux. Selon votre foi et confession, je vous baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia.
Yanay, nanirakan panupnaw, tira sa iyo maganay, ito yung patapana, hananan ka na ito na naiwasa ka Yesus, kaya ko di ka nawasan ka, inaisin tayo na damsay, nagpamatama ko sa kaisig, riyan sa sosyo, hindi ang sinusla sa mga. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Fanny Bébé Cassara, selon votre foi et confession, je vous baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Fanny Bébé Cassara, selon votre foi et confession, je vous baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Fanny Bébé Cassara, selon votre foi et confession, je vous baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Cassara, selon votre foi et confession, je vous baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Selon votre foi et confession, je vous baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Cassara, selon votre foi et confession, je vous baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Fanny Bébé Cassara, selon votre foi et confession, je vous baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Fanny Bébé Cassara, selon votre foi et confession, je vous baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Fanny Bébé Cassara, selon votre foi et confession, je vous baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Fanny Bébé Cassara, selon votre foi et confession, je vous baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Encore ici. Fanny Bébé Cassara. Alléluia. Selon votre foi et confession, je vous baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que vous rappelez quand vous étiez baptisé, vous là, quand vous aviez 7 jours, vous vous rappelez qu'est-ce que vous avez dit? Alléluia. C'est là, il a sauté. Alléluia. Il a reçu Jésus. Fanny Bébé Cassara, selon votre foi et confession, je vous baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Fanny Bébé Cassara,
Arrière un peu. Selon votre foi et confession, je vous baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.